eny ary mpijery azaina dia tafiaraka indraisika amin'izao takariva izao ao anatin'izao fampalalam-baovao ny fahita lavitra matv izao ko manatitra ny arabo antsika rehetra izay tafiaraka amin'ny indray amin'izao alina izao ampitiavana ihany koa no anasana ianao ary anaraka hatramin'ny farany ireo andindimba vaovao izay hoentina ho antsika mandritra ity fotoana ny vaovao ity eo amin'ny sehatry ny toekarena avy hatramin'ny isany tarantsika ary ny fotoanantsika amin'izao takariva izao mpiasa ny faditseranana automasina misa enina no nahato tamin'ny asa noho ny fanaovana osika ireo antota taratasy mikasika ny fandraisana entana avy any ivelany vokatry ny fanadidina nataony sampandrarahany faditseranana no nahafahana namoaka masoandro izany raharaha izany araka ny fantatra ihany koa moa dia vola mitetina hatrany amin'ny ray faingo 7 miliara ariary no very vokatry izay asa maizina izay mpiasa faditseranana Tomasina misa enina 5 amin'ireo inspekteur ny voaterina hatro tamin'ny asa noho ny fanaovana osika ireo atota taratasy mikasika ny fifandraisana entana avy any ivelany vokatra ny fanadihadiana nataony sampandrarahany faditseranana no nahafahana namoaka masoandro izany raharaha zany vola mitetana ray faingo 7 miliara ariary tokoa ny very vokatra izany asa maizina zany misy ireo andian'olona na hoe andian-jiolahy zany a nanao namoaka entana teto amin'ny portny Tomasina ary vary no nideklarena tamin'izany nefa rehefa nijerena ireo document rehetrarehetra dia farinina siramamy no tena izy tao anatin'izany ary hita tany amin'ny preuve rehetrarehetra ny tena naleta ty moa zany dia mbola nisy conteneur folo tamin'ireo tambajotra reo zany hita mipetraka teto Tomasina ary nitsidiana niaraka tamin'ny manam-pahefana rehetrarehetra nahafahana tena nahita fa dia io tokoa fa vary ny déclaré nefa lafarinina no tao anatin'le conteneur nidina tany atoerana ny tompona andraikitra mahefa avy eo amin'ny sampandrarahany faditseranana nitarain'ny ministra ny vola sy ny tedi-bola Andriamatora Kotoarmanina Gervais nahatratra 570 ny isan'ireo conteneur anisy nanodina tao anatin'ny enim-bolana tao amin'ny Serana-tsambo ao Tomasina tsy azo ekena ny alatra sy ny fandikan-dalàna noho izany mendrika ho saziana ireo tompona andraikitra nahavanina izany hoy ny ministra efa niresahana teo ireo olona tompona antoka tao anatin'izany eo ny compagnie de navigation eo ny transitaire eo ny mpiasan'ny ladoany eo ny tompony entana raha teo noho zany mahakasika an'izay dia mazava ho azy fa andraindraiky ny fanjakana amin'ny fanenjehana ireo olona maro samihafa izay tafiditra anatin'ity famoahana tsy ara-drariny tsy ara-dalàna ireo conteneur ireo izay lajaina fa vary ny tao anatiny nefa lafarinina ny tena tao anatin'le izy arak'le hitantsika tamin'ny conteneur fo mandeha ny fanadihadiana mikasika ty trangana fanodikodonina entana taon'ny faditseranana Tomasina ity amin'izao fotoana zao